Ity fety arahantsika ity a dia fihaonam-ben'ny taranaka na fetin'ny taranaka, fianakaviana izay tena hoe manao fanahiniana mihitsy mamorona fety satria efa tena miparitaka be dia be ilay fianakaviana dia aleo mihitsy tena mamorona fety a mba hirahan'ny fianakaviana manontolo mifalifaly. Aza donoina tompoko fa rehefa mifalifaly sy manao fety foana isika dia manalavitra antsika ho azy ny fahoriana ary asiana dimirindra mahafinaritra ohatran'izao mihitsy a mba hirindra ny mpianakavy, hirindra ny fety ary ihany koa ho feno fifaliana sy iray foa sy hifankatia ny fianakaviana manontolo. Teny amin'ny place de l'amitié Amboanjo be teny moa zahay noho ny fety a, noho ny falifaly nandia niarany sakafo ihany koa ary nanao an'izao fetin'ny taranaka mahafinaritra azy arahantsika ao anatin'ny vidéo zao. Midika zany tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsy hoe fety anaty efitrano foana ny atao ny MC lafatra fa manao ihany koa ny tenako a ny fety izay akalamanjana sady maka rivotra isika no mitaiza vatana sy fahasalamana ihany koa. Ny tenako manokana moa dia tena manao fetin'ny taranaka sy ireny famadiany ireny mihitsy a ka aza misalasala ianareo a tongafa miresaka fa tena ataontsika mahafinaritra feno fifaliana foana ny fety izay rahantsika mianakavy. Ny taranaka sy ny fivondronan'ny taranaka sahala amin'izao dia mampifakatia ary indrindra ihany koa ahafahan'ny fianakaviana mifankalala sy mifankafantatra hoe ve tsika mpihavana, ve tsika mifankalala dia izany rehetrarehetra zany a dia asiana dimirindra, asiana karazana ohatran'ny hoe danse d'animation, danse spéciale fête mba ampiraihan'ny fianakaviana. Tongava ianareo miresaka amin'ny MC lafatra fa omena fety tsara izay mikarakara fetin'ny taranaka sy famadiana.